Moa le affaire na Boeing 777 iny, le Boeing anankidimy matriculé en Madagascar. Izay tafiditra ao le joaillerie sy bongabonga capsule. Ndrikala totolala, ndrikala rinara kotomanga. Tafiditra daholo ny kongona sy ny kadradraka rehetrarehetra. Dia ny ankomoany io le Andry Rajoelina. Zay. Le bomba capsule efa depuis 2019 nefa kamabe an'le komponareo. Le mpandrara le anarana tsy haiko mamaky pouriny Elokely ohatr'izay iny. Dia mitady manadio ny tenany daholo izy mianakavy. Manadio tenany ndrikala totolala, le bomba klaty, kala rina rakotomanga. Tanareo le olona le tena hoe ratsy nandoto sy nandetika ny tanindrazana. Io tsy hoe affaire ohatr'izao fotsiny satria mila enquête ny États-Unis. Dia rehefa mila ny enquête ny États-Unis dia tsy maintsy misy tête tombée sur le plateau. Dia modèle Valérie fotsiny. Asa dinao fa izy mianakavy prête ho kombakomba tao. Zay zany par conséquent dia mila remaniement ministériel dia mila koa remaniement au niveau an'ny Sénat. Toiziko. Tonga dia fatako hoe manœuvre politique an'le andro koa io sy à double tranchant io zavatra io. Hitanareo ny zavatra kendren'ny États-Unis dia io base nucléaire io. Dia raha ohatra ka tratra amin'io ka condamné amin'io Madagascar dia tsy maintsy hoe forcé hoe miforitra le gouvernement mitondra io raha tsy hoe miala daholo izy mianakavy reo fa tsika tsy manome contrepartie amin'ny États-Unis. Rehefa ohatra hoe novoan'ny gouvernement tonga eo na hoe ny olona vaovao no mitondra eo. Fa raha mbola le Andry Rajoelina dia efa ataon'le Andry Rajoelina forcine ny base nucléaire. Hitanareo na otiny ny masom-bahoaka rehetrarehetra any amin'ny Kalafentay dia amin'izay zany hoe hoadintsika zany ny Benetsy ary hoadintsika amin'ny base nucléaire fa tsika tsy manadiny mihitsiny. Tsika rehefa manao combat dia tsy adintsika daholo ny olona latsaka, tsy adintsika daholo ny olona miady dia tsy adintsika koa ny olona ahidin-drareo any am-ponja, dia tsy adintsika koa ny olona rehetrarehetra tapenam-bava. Dia ny tandrema dia mitondrika any amin'ny anadahako sy ny rahavaviko zany nucléaire. Tenez le bon, tsangana foana. Fa zay manosika anareo aty arina aty mbola ngambany hoe tsy hitany olona ny combat tsika efa manomboka misokatra ny atsika ary tsika tsy hanaiky mihitsiny ho latsahandreo. Nitsangana foana tsika dia androany tsika mitaky ny libération ny colonel Rabe Arlaza, Itonga Galez, Ravelson, antsoina hoe Bekolay, Fabien Jean-Claude dia surtout Elia Rabe Vahiny izay mpitarika ny otrikafo. Zay palol lapory. Ce 29 juillet à Benetsy a été arrêté le jeune militant et leader d'Otrikafu, Elia Rabe Vahiny. Et on ne sait pas où ils l'ont placé. On ne sait pas s'il va bien aujourd'hui ou il va mal. Avec lui, il y a eu 5 personnes en plus qui ont été arrêtées, c'est-à-dire le colonel Rabe Arlaz, ou encore Monsieur Tunga Galez, aussi Ravelson dit Bekoulay et Fabien Jean-Claude. Toutes ces personnes, on ne sait pas où ils sont actuellement. Nous sommes contre la base nucléaire parce que c'est une base qui va apporter la radioactivité et la mort sur nos terres. Et de ce fait, nous nous battons contre la construction de cette base. Nous exigeons la libération de ces 6 personnes, saines et sauves. Sinon, il y aura des répercussions. Stop la base nucléaire! Le Valérie, c'est protection qui a fait une taille. Toute notre année punta. Face à Dine, parce qu'elle a fait une taille, nous coupables. Fanny, ministère à quoi? Ministère de la Santé. Ce qu'elle a fait une taille, nous coupables. Ça tia, ni ça va changer de fait une fiche de procédure. Tnissi, la lise. Nataon'jareo tamin'ireo olona rehetrarehetra reo izay maty sy ireo mbola marary. Nitsatsaka be le Andry Rajoelina fa tsy maintsy mila vonoina ny afo. Hita ny affaire-ny kozina dia miditra amin'ny affaire-ny Boeing tsinona.
Be afiaram-bohiny io tsy bomba kapsily. Zareo no mpinamana am'le karana fatikarana ohatrany tapatapak'olo ohatry zay ino ny lohany. Le fomba famakiana an'le anarana aloha de lafa be mampimebe zany. Zareo nefa mifampisotro kafe sy mifampisotro toaka ry bomba klaty kapsily. Mifampizaran-kara fenotay koa eo kobinay e. Ty resaka fiarabohina ty tsy maintsy diran'ny Amerikanina. De ny Amerikanina tsara sy hanao ny enquête direct. Ohatry no mafy zany ry le Andry Rajoelina satria tena daholo ny point commun ao. Tena zao manasanasa ny tena ma oa tena no point commun na tamin'ny Nika Romivosa na tamin'ity afiaranina bohiny ty. Tic-tac zay fa lolo pourri. Hitanareo am'le titre rose mavokely ny beloha de misy any kialangita anankiroa kely reny malazalaza ato amin'ny Facebook ato sy eo amin'ny TikTok. Azo ny taovam-panahy de hoe mandoza ny kindandreniny na koa hoe simba poksa le hira na koa hoe jeune garçon faites attention l'argent facile n'existe pas de hoe vaky zany no vody. Hitanareo ny olona tena hoe contre ny olona hoe homosexuel zany de izy ny tena izy fa refole dikan'izany feniny amin'ny vahoaka rehetra hoe izy ne ka pelaka fa tsy sa manondro amin'ny vahoaka hoe pelaka de ny olona ny enjehana be de be mihitsy de hitanareo ny akabeazan'le lehilahy le manenjika vehivavy be de be reny monsieur convaincre ny tena nisy tsy pelaka nefa pelaka. De misy attirance malsaine mihitsy am'ireny lehilahy reny. De ny zareo tsy miassume mihitsy tena hoe hitanareo hoe tsy miassume an'le mampelaka anazy de zay mahatonga anazy mamono olona mamono an'ny olona miassume ny sexualité. De tadio zany fa le olona rehetrarehetra zay nanenjika ny izy roa vavy reny de mitady tabory ampidirina any ambodiny. De mody nareo ny mody enjehany ohatr'izao fa reny koa tadio tsara fa reny foana miforce any sipany anao sodo milely any amin'ny vody. De raha ny sitrapony koa raha angamba de leleny sipany amin'ny vody koa. Reny olona mody testesitra sy rombodromotra be le mandrora raha ohatra zao hoe mahita lehilahy sy lehilahy mifanoroka na vehivavy sy vehivavy mifanoroka reny teo eo amin'ny place n'le vehivavy sy mifanoroka na lehilahy sy lehilahy mifanoroka fa hitanareo satria tsy miassume ny homosexualité. De plus raha ohatra hoe enao hétérosexuel enao tsy torina mihitsy hoe iova homosexuel zany de fa tsy ao anaty gène anao le izy de tsy ao anaty gène anao de hoe mampianadratsy ny ankizy odry aleko mahita pelaka mifankaty toy izay mahita ray aman-dreny mampijaly ny zanany hétérosexuel misasany ara manolana ny zanany mihitsy satria frustré pourri. Le mody homophobe pourri reny mihitsy ny tena mpanolan-jaza pourri reny pourri koa ny tena ratsy lo pourri. Et c'est mon commentaire homophobe eto amin'ny pageko eto de fantatrinareo zay fa elaka pourri zay fa lolona pourri tenisany.